jesosy mba maniry ny anao ny sitrakao efa ela nonikiry tsy naomby atramizao raha anio mandreny antsonao dia torotoro fo tô hiova olombaovao tapakevitrai-fo nefizany tsy maharitra rahapitsureindai numalikulu miverina hindrai zao jesosy mbatantanu oh aruvisitu sosio vunzeu tizandinao vunzeu turiteni marune fare be niana travara Sireniane de tosarutratiai vao mandrosindray mandingana hoe anaraka anao dia indro favofingana kasilavua tiazo antukaniwaviku sisi antenainanyamiku ratitantananao deinukufa tiutafita sosio vunzeu tizandinao vunzeu ze sosio vunzeu tizandinao vunzeu ndray ndry androandro Sonia fa misy inona sady Zandray besa manino mba manao fihetsika falifalo ve sady mezanao fotsiny fa inona zao io ataondry ioko fanandramana manao fanandramana ary besa ary mino
fa tena mety mihitsy ty fanandramana ataoko ty. ka tsy mila fanampiany izany fanandramana ataondry izany. Za koa anie mba tsy mianatra androany e. Tsy haiko aloha zay rehefa avy eo fa hatramin'izao aloha tena tsy mila fanampiany be say e. Mavita tena zany? Eny ariko, de mahazo toa ary e. Vita ihany ny trano kely namboariko Orbesa. Jere Ay e, tsara kosa izany a. hitanao zany. Tena mahaindry. Mahay ho aza. Ay vendry mana-talenta be ohatr'izao e. Mpanao trano malaza ny zandriko a. Hitanao fa mahay be a. Ie, Sady tsy mila fanampiana fa mahaly eo tena. fa aiza zao io trano vitandrio no apetrakindry? Efa voalamina ny asiako azy rozoky a. Aiza matahotra. Fa maninondry? Ary to maratra be ny tanana. Andao angana ho any amin'ny dokotera. Sao de mbola taraiko dada sy neny vao tonga. Andao angana. Zay voatsapy tsara izy zay e. Mahazo mody amin'izay nareo menada. Tia ny taratasy ividiananareo fanafody a. Eny tompo. De raha sanatrika mbola misy mararany amin'ny tenanao andro Sonia de makanisa ty amiko. Eny tompoko. Misaotra betsaka tompoko. Andehody aloha izay menada de atirina eo ny volanao dokotera. Angamba koa efa tonga ao an-trano izay dada sy neny. Tandremy tsara amin'ny sisa ry Sonia ratsy be mihitsy zany menjera avy ambony hazo zany. Eny tompoko. Ka saika metraka an'le trano kely namboariko iny de navesatra de nenjera. Zay ary le efa noteneniko tamindry. Nanontaniako ange izy dokotera de milaza hoe tsy mila fanampiany e. De tsy hitako izay natao. Mifona besa fa tsy anao ohatran'intsony a. Ay ve tsy misy olona mahavita tena rery zany fa tsy maintsy mila mpanampy izy e. Misaotra betsaka zoko tamin'ny fanampianao ny tondrata ty amin'ny dokotera. Eny zandry koa. Sao rery izy menada. Eny tompoko. Eo amin'ny fiainana de ilaina indrindra ny fanampian'ny hafa. Angatao ny fanampiana avy amin'neny, dada, zoky. Raha ilaina re zany fa mahasoa e. Zay fa mahazo mody amin'izay nareo fa sao ariva e. Misaotra betsaka dokotera. Love one another and be kind to each other. Love one another and be kind to each other. Jesus told us to love him and love
afaka mitsidika ny tokantranonao a leona finaritra isika iaraka amaly an'ilay fanontaniana hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve. Fanontaniana fiakana zay manoloana antsika mianakavy a ary miverimberina eny ambavan'ny olona amin'izao fotoana izao manoloana ny zavamisy a zay atrehina manoloana an'ireo trangam-piarahamonina zay toa isan'andro dia mivoatra mandrakariva makany amin'ny faharatsiana. Raisanao tombosoa sy fifaliana ny fananana ny pastora Andriampanatina Fanera miaraka amintsika indray manohy izany dia lavitra ezaka izany a amaly ny fanontaniana lehibe io koa miarabanao pastora tonga soa indray atao anatin'ny fandarantsika. Enasy faly mandrakariva miaraka aminao namanadino ary miarabanao ihany koa izay miaraka aminay amin'ny alala zao fandaran'izao hiaraka andinika ny ten'Andriamanitra. Eny ary mitoy ny fiara-mianatra ataontsika raha tsy haivina vetivety dia niresaka ny hoe tsy hanapaka ao amponin'ny olona ny fanahiko isika tamin'ny fizarana farany dia mbola ao amin'ny Genesis toko fa enina trany a inona indray no azo resahana ny mpiaino ny mpijery a amin'izao fandarana zao pasteur. Enasy tsara somary fitinina kely namanadinao mba ho azontsika tsara ny fanazavana satria ny fampitohy zany le fanazavana. Raha jerentsika zany hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa dia tahaka izany koa na fiavian'ny zanak'olona araka ny voalaza Matio toko 7:7-7 dia namatantsika hoe inona ny zavatra niseho tamin'ny andro Noa satria ny fahafantarantsika ny zavatra niseho tamin'ny andro Noa no mamaly an'ilay fanontaniana hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve. Ary ihany koa tombontsoantsika satria mampiomana antsika hoe raha miseho amin'izao andro ianantsika izao ny zavatra niseho tamin'ny andro Noa dikan'izay a tena isy le fiavian'i Jesosy ary miaraka amin'izay efa kaiky le fiavian'i Jesosy. Eo ma zany namanadinao no somary sarotra kely zany no milaza anazy hoe efa kaiky ny fiavian'i Jesosy efa kely sisy. Ahoana moa ny fomba ilazanao hoe efa kely sisy fiavian'i Jesosy? Inona no proof na hoe inona ny antony mahatonga anao ilazana zany? Dia zay mahatonga antsika mamantatra ny zavatra niseho tamin'ny andro Noa. Ary tena mazava mihitsy io satria tamin'ny andro Noa raha vakintsika amin'ny Baiboly dia nametra fepitaon'Andriamanitra. Azadino zay nametra fepitaon'Andriamanitra tamin'ny andro Noa 200 taona. Zay ny fepitaona zay nomen'Andriamanitra. Dia eo zany tsika ny hoe amin'ny fiavian'i Jesosy moa ve mbola ohatran'izay koa ny zavatra ataon'Andriamanitra zany hoe ametra fepitaona koa ve Andriamanitra hoe atreto ny fepitaona dia ho tanteran'Andriamanitra amin'izay ny fikasany any amin'ny zavatra rehetra zay tanterahany. Dia izao le izy eo zany miditra amin'le famitinana tamin'ny lasika le hoe tsy hanapaka mandrakariva ao am-pon'ny olona ny fanahiko, io zany no mamaritra azy. Rehefa io ny tanteraka dia tanteraka zany ny programan'Andriamanitra. Rehefa miseho le hoe tsy hanapaka mandrakariva ao am-pon'ny olona ny fanahin'Andriamanitra dia eo zany no afaka amin'tintsika hoe tena efa kaiky ny fiavian'i Jesosy. Inona ny tiany olazaina amin'izay raha somary fitiantsika kely? Io zany namanadinao araka an'le volazan'ny ten'Andriamanitra hoe ny fanahy masina amin'ny Jaona toko 2:7-9 dia miteny izy hoe izy ny fanahy masina zany no ampaiky ny olona ny fahotana, ny fahamarinana ary ny fitsarana. Zany hoe raha manapaka am-pon'ny olona zany le fanahin'Andriamanitra dia le fanahy masina no mampaiky ny olona ny fahotana ka mitarika ny olona hibebaka. Rehefa tsy manapaka am-pon'ny olona ny fanahin'Andriamanitra dia inona miseho? Tsy miaiky ny fahotan'ny olona ary tsy mibebaka ny olona. Zany hoe tsy miala amin'ny faharatsiana. Rehefa zay no miseho hoe tsy miaiky ny fahotan'ny olona ary tsy mibebaka izy, tsy miala amin'ny faharatsiana izy,
dika zay tompoko de efa tanteraka le hoe tsy hanapaka mandraka le voapony olona ny fanan'andriamanitra azony namanadinao hoe le fanazavana dia ao anatin'izay ko de zao misy toko zandeny anankiray ko manampy alizy eo amin'njaona toko fa 1 ihany ny andeny fa 3 ndray de ozy izy le ten'andriamanitra hoe raha tonga ny fanahy fahamarinana ozy izy de izy no hitary-dalana anareo amin'ny marina rehetra zao tsara le fanahy masina io izy no hitary-dalana anareo amin'ny marina de rehefa tsy manapaka ao am-pon'ny olona le fanahin'andriamanitra dia inona zavatra miseho tsy manaraka ny marina mitsony olona satria zay le ataon'le fanahin'andriamanitra izy mitarika ho amin'ny marina mitary-dalana ho amin'ny fahamarinana de rehefa tsy manapaka ao am-pon'le olona zany le fanahin'andriamanitra dia tsy manaraka ny marina le olona inona moa fahamarinana voalazan'ny ten'andriamanitra jesosy ny lalana sy fahamarinana sady zay jesosy ny lalana sy fahamarinana jaona toko 17 andeny fahinana fa miaraka am'izay de zao ao amin'ny jaona toko 17 ande 17 de ozy izy manamasina azy ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana de le fanahin'andriamanitra zany dia rehefa manapaka am-pon'le olona de mitarika ny olona izy ho amin'ny fahamarinana ho amin'ny marina ten'andriamanitra ny fahamarinana inona ny zavatra am'seo zany rehefa tsy manapaka am-pon'ny olona ny fanahin'andriamanitra tsy manaraka nyty marina ty tsony ny olona zay ny elizy namana dinao mila mijery tsara mihitsika ary mila fataritsika hoe inona no zavatra tena seho tamin'ny andronoa ka mahatonga ny baiboly hoe tahak'izay koa tahak'izany koa no zavatra iseho amin'ny fiavian'i Jesosy tsy manaraka marina ny olona satria nahoana tsy manapaka am-pon'ny olona tsony ny fanan'andriamanitra ahoana ny fomba fisehoan'izay namana dinao le hoe tsy manaraka marina izy ten'andriamanitra le fahamarinana dia tsy mahaliana ny olona tsony le ten'andriamanitra sady zay tsy mahaliana ny olona ny ten'andriamanitra tsy arahan'ny olona ny ten'andriamanitra be da be de mila mandinika tsatsika ary mila mijery tsara hoe efa miseho amin'izao andrainantsika zao hoe tompoko ny zavatra nyseho tamin'ny andro noa de le hoe tsy manapaka am-pon'ny olona intsony ny fanan'andriamanitra mitoy ny fandarantsika midina eo amin'ny andininy 5 sy ny andininy 9 amin'ny Genesis toko 5 sika misy voambolana somary manaitra sofinao pasteur andriamanitra manenina inona indray tianao lazaina sy tiany ampitaina mpanaraka ny fandarantsika amin'izany fanazavana zany enavy io koa zany anisan'ny zavatra nyseho tamin'ny andro noa jereo tsara fa mifampitole izy sady zay mifampitole izy rehefa tsy manapaka am-pon'ny olona ny fanan'andriamanitra dia miseho le voalazo amin'ny andeny 5 sy 9 andao vakina lisy Genesis toko 5 ka ny andininy 5 sy ny andininy 9 zao ny voalaza Genesis toko 5 ny andininy 5 sy ny andininy 9 ary hitan'i Jehova fa be ny faratsin'ny olona tambonin'ny tany ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony de ratsy ihany mandritra ny andro ary Jehova nanenina no nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony zay jereo tsara rehefa tsy manapaka am-pon'ny olona ny fanan'andriamanitra de io ny zavatra miseho amin'ny ande 5 be ny faratsin'ny olona tambony tany satria nahoana satria tsy misy tsony le fanan'andriamanitra zay mampiaika azy ny fahotany tsy misy tsy miasa intsony tsy manapaka intsony ary tsy misy tsony le fanan'andriamanitra zay mitarika azy ho amin'ny marina mitarika azy hanao ny marina azo namanadinao izy rehefa tsy manapaka intsony le fanan'andriamanitra ao amin'le olona zany de io miseho be ny faratsiny de ny fisainana rehetra jereo tsara hatramin'ny fisainana ny fisainana rehetra avy amin'ny fony ratsy any ozy izy satria nahoana tsisy tsony le fanan'andriamanitra zay ny hoe tsisy tsony le fanan'andriamanitra de ny fisainana rehetra ratsy daholo mandritry ny andro inona ny zavatra nyseho rehefa zay no tanteraka de miditsika eo amin'le ande 5 naninona andriamanitra ozy izy nanenina ozy izy mampietrehitra nanenina ozy izy andriamanitra no nanaovana an'iny ny olona
nanen'andriamanitra no nanaovan'ny olona ohatra milaza zany zay teny zay hoe tak'izay tsy namorona ny olona zay tak'izay tsy miforonona retolona re ohatran'izay zany le hoe nanenina no nanaovany an'le olona andriamanitra namorona an'le olona namorona an'andriamanitra ny olona Genesis 1:9 mazava be eo de osy hoe Jehovah Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka an'izy tahaka ny endritsika tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika zay namorona an'andriamanitra ny olona tahaka ny endrika andriamanitra fa eto nanenina izy no nanaovan'ny olona malasa saina mihitsy le fanambarana nanenina izy no nanaovan'ny olona zany hoe tsy hita tena amin'ny olona tsony zany le inona mosy ty lay endrika andriamanitra naharina azy zay naharin'andriamanitra azy tsy hita teny amin'ny tsony endrika hafa ny hita teny amin'le olona zay zany no ambadika le hoe nanen'andriamanitra no nanaovan'ny olona hoe tsy ohatran'izao mihitsy namoronako an'ny retolona reto fa manina retolona reto manao ohatran'izao manina retolona reto ny lasy ohatran'izao tsy ohatran'izao ny namoronako azy ozy zao zay le hoe nanenina izy fa tsy hoe tak'izay reto fa tsy hoe tak'izay ny tsy foronina tak'izay ny foronina mantsy tsy zay le izy fa niova le endrika teny amin'ny olona niala teny amin'ny olona le endrik'andriamanitra zay namoronany azy niala teny amin'ny olona le endrik'andriamanitra fandao jerevantsika misimisy ara io toejavatra io namana tenao hoe nanen'andriamanitra no nanaovan'ny olona tsika sy enao zany ao anatin'izay ary azadiny fa atram'izao io atram'izao andro enantsika zao zay le hoe tahaka ny tamin'ny andro noa de tahak'izay koa ny amin'ny fiheviny zanak'olona fiheviny Jesosy raha nanen'andriamanitra no nanaovan'ny olona tamin'ny andro noa mba manahoana kosa ny olona amin'izao andro enantsika zao mampanenina an'andriamanitra ve ny olona amin'izao andro enantsika zao zany le izy manenina ve andriamanitra nohony amin'ny olona amin'izao andro ianantsika zao ndao amaky tosandeny vitsika amin'ny ten'andriamanitra zay milaza ny am'le hoe nanen'andriamanitra rehefa ahoana no nanen'andriamanitra rehefa inona ny toejavatra amin'izao tokosy andeniny vakitsika dia ao amin'ny Exodosy 3:10 ny andininy fa 4:10 Exodosy 3:10 ka ny andininy fa 4:10 zao no vakany teny Exodosy 3:10 ka ny andininy fa 4:10 ary Jehovah dia nanenina ny amin'ny loza zany kasainy hamelezana ny olony zao tsara fa raha mamaky ny lohatenitsika lohatenin'io Exodosy 3:10 io dia miteny izy hoe ny nanaovan'ny zanak'Israely omby lahy kely volamena iankofany sy ny fahatezeran'andriamanitra noho izany nanao omby lahy kely volamena zany ny olona ny zanak'Israely zany hoe nanompo sampy izy zay de vokatr'izay zavatra izay dia nandefa loza andriamanitra zay le voalazan'le Exodosy 3:10 io nandefa loza andriamanitra rehefa nandefa loza andriamanitra betsaka ny maty tamin'le loza de ino io voalaza andininy fa 4:10 de osisy izy hoe Jehovah dia nanenina ny amin'ny loza ozy izy izay nokasainy hamelezana ny olona ny zavatra miseho zany namanadinao de zao tsy ny olona no nampanenina an'andriamanitra eto fa ny loza nanen'andriamanitra ny amin'ny loza zay nokasainy hamelezana ny olona zao tsara le loza no nampanenina an'andriamanitra hoe tahak'izay tsy nasiana loza reto olona reto nanena izy ny amin'ny loza noho ny amin'ny olona ozy izy noho ny fitiavan'andriamanitra ny olona amaky toko sy andininy ray tsika ao amin'ny Jona 3:10 Jona 3:10 inona ndray ny toejavatra anyseho misy toko sy andininy maro zany ao baiboly resaka le hoe andriamanitra nanenina fa
vitsivitsy fotsiny no vakitsika vitsivitsy fotsiny jona toko fahatelo andininy fahafolo jaona toko fahatelo ny andininy fahafolo ary rehefa hitan'andriamanitra no nataon'ireo ny amin'ny alany tamin'ny lalan-dratsiny dia nanenina izy ny amin'ny loza izay nylazainy hamelezany azy ka tsy nataony izany eto de mazava tsara haitsika tsara ny tantarany ao amin'ny jona zay ny ran'andriamanitra ho any Ninive inona ny mission na iraka zay ampanaovin'andriamanitra ny jona Ninive ilaza amin'ny mpon'ny Ninive hoe mibeba ianareo fa raha zany dia hoaringa horavana tanàna Ninive zany hoe ny programan'andriamanitra zany dia ny andrava Ninive no ny faratsiana zay nataony mponina atao Ninive zay le tena programa dia naniraka ny jona izy fa rehefa naniraka ny jona izy ka rehefa nilaza an'izay afatra zay jona mibebaka ny olona atao Ninive mibebaka dia niala tamin'ny faratsiana zay le asan'le fanahin'andriamanitra zay le hoe manapaka ao am-pon'ny olona le fanahy am'izay fotoan'izay nanapaka ao am-pon'ny olona le fanahy rehefa nanapaka tao am-pon'ny olona le fanahin'andriamanitra mponina atao Ninive zany ka niala tamin'ny faratsiana izy ireo dia io amin'izay ny zavatra anseho amin'le andiny fahafolo dia izy izy hoe ao aventsika vakina lisy ary rehefa hitan'andriamanitra no nataon'ireo ny amin'ny alany tamin'ny lalan-dratsiny dia nanenina izy ny amin'ny loza izay nylazainy hamelezany azy ka tsy nataony izany zay rehefa hitan'andriamanitra izy izy nataon'izy ireo tamin'ny nialany tamin'ny lalan-dratsiny niala tamin'ny fahotana tamin'ny faratsiana zany le mponina atao Ninive niala tamin'ny faratsiana dia nanenon'andriamanitra ny amin'inona izy izy ny amin'ny loza ny amin'ny loza lazainy hamelezana azy saika hamelezana azy zay nolazainy hamelezana nanenina ny amin'ny loza izay nolazainy hamelezana azy Andriamanitra raha reo tokosy andininy roa reo fotsiny zany no raisika naminadinao dia afaka mitentsika misy maro izy izy ary misy lafiny malo izy fa reo zany dia milaza amintsika hoe Andriamanitra manenina ahoana amin'ny fomba ahoana manenina Andriamanitra ny amin'ny loza zay amelezany ny olona zay zany tahaka ny tamin'ny andro zanak'Israely tahaka ny tany mponina atao Ninive tokony haringana le olona satria nanota fa mibebaka le olona dia nanenina Andriamanitra nanenina ny amin'le loza zany hoe tsy nitanteran'Andriamanitra le loza zay zany zao zavatra aseho tao Ninive tsy nitanterana izy na dia nikasa azy izy ny andringana anareo lareo nanenina izy ny amin'ny loza fa ny zavatra niseho tamin'ny andro Noa tompoko nanenina Andriamanitra no ny amin'ny olona nanaovany ny olona zareo tsara le somary fahasamihafana kely na hoe nuance azitsika tamin'ny andro Noa tsy ny loza nampanenan'Andriamanitra tsy na zany fa ny safodrano satria ny tena izy hoe hoaringana amin'ny alàna safodrano ny olona tsy le safodrano nampanenan'Andriamanitra fa ny olona no nampanenan'Andriamanitra nanen'Andriamanitra no nanaovany ny olona nanen'Andriamanitra no ny fisian'ny olona raha zay no ilazantsika anazy no ny fisian'ny olona dia nanen'Andriamanitra fa tsy ny loza no nampanenan'Andriamanitra zao tsara tsy ny loza dia tsy na zany fa ny safodrano inona no nahatonga an'izay amaky tokosy andiny ray fahatelotsika zay hitarika atsika ho amin'le fanazavana ao amin'ny Samuela voalohany toko 5:10 no vakitsika Samuela voalohany toko 5:10 dia vakitsika ny andininy 5:30 avy eo 4:20 ary ny farany 2:10 Samuela voalohany toko 5:10 vakitsika aloha ny andininy 5:30 Samuela voalohany toko 5:10 ka ny andininy 5:30 ary Samuela tsy namangy an'i Saoly intsony ambara-pahafatany fa Samuela nalahelo an'i Saoly ary Jehova nanenina no nanaovany an'i Saoly ho mpanjakan'i Israely hatreo aloha eto an'izao dia tena misy ohatra anankiray ny amin'le hoe nanen'Andriamanitra no ny amin'ny olona zay tsy ny amin'ny loza fa no ny amin'ny olona eto an'izao dia Saoly no voalaza nanen'Andriamanitra no ny amin'ny Saoly olona ray zany no ny amin'ny Saoly nanenina izy no ny amin'ny Saoly
nanovana azy ho mpanjaka satria fa inona no nampanenan'Andriamanitra noho ny amin'ny Saoly. Akitsika ny 2:40. Samoela voalohany toko 5:10 ka ny 2:4. Fa hoy Samoela tamin'ny Saoly, tsy hiverina aminao aho, fa ianao efa nandà ny tenin'i Jehova, ary Jehova kosa efa nandà anao tsy ho mpanjaka ny Israely intsony. Io zany zao dia efa manomboka manome fanazavana izy. Raha milaza izy hoe nanenina Jehova no nanaovany an'i Saoly ho mpanjaka, dia manomboka mazava ila izy dia hoe fa hoy Samoela tamin'ny Saoly, tsy hiverina aminao aho, fa ianao efa nandà ny tenin'i Jehova, ary Jehova kosa efa nandà anao tsy ho mpanjaka ny Israely. Zay le izy. Zay le hoe nanenina Jehova noho ny amin'ny Saoly. Lavin'Andriamanitra Saoly. Zay koa ny zavatra iseho tamin'ny andro Noa. Lavin'Andriamanitra reo olona reo. Lavina. Satria nahoana? Nandà anazy. Zao tsara namana dinoa tena mazava be le tenin'Andriamanitra. Rehefa zay no miseho, rehefa mandany Jehova le olona, dia naneny Jehova noho ny amin'le olona. Maneny izy noho ny amin'le olona. Mety zao Saoly nandany Jehova, dia nanen'Andriamanitra noho ny amin'ny Saoly. Vakitsika ny 2:40 ary. Samoela voalohany toko 5:10 ka ny 2:4. Samoela voalohany toko 5:10 ny 2:4. Manenina noho ny nanaovako an'i Saoly ho mpanjaka, fa niala tamin'ny fanarahana ahy izy ka tsy nahatanteraka ny teniko. Dia tezitra Samoela ka nitaraina tamin'i Jehova mandritra ny alina. Mazava tsara. Zay eto zao dia tena voalaza tsara le hoe manenina Jehova noho ny amin'ny olona anankiray. Inona mampanena Jehova noho ny amin'le olona? Mazava tsara eto. Niala tamin'ny fanarahana. Manenina ho i Jehova, manenina ho no nanaovako an'i Saoly ho mpanjaka, fa inona ny antony? Niala tamin'ny fanarahana izy. Niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy nahatanteraka ny teniko. Zay toko ny zavatra niseho tamin'ny andro Noa. Ka nahatonga le teny hoe naneniny Jehova tamin'ny nanaovan'ny olona. Nataon'ireo olona reo miala tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Zay nampanenan'Andriamanitra tamin'ny nanaovany olona, tamin'ny ohatrohatra zay zany izy. Tsy hoe noho ny fisile olona nampanenana azy, tsy tena zay loatra. Izy ane namolona ny olona satria izy mampisy itsika. Andriamanitra ane mbola mampisy atsika. Fa zao rehefa isika no miala amin'ny fanarahana an'Andriamanitra, rehefa isika no mandana Andriamanitra, dia manenon'Andriamanitra noho ny amintsika. Dia rehefa zay tokony zavatra niseho, dia mitovy tamin'ny andro Noa ny zavatra niseho amin'ny fiavian'i Jesosy. Niendrika isehony ary. Ahoana niendrika isehony ary? Ao amin'ny 2:Genesis, miverina any amin'ny Genesis tsika. Genesis toko 9 ny 2:1 sy ny 12. Genesis toko 9 ka ny 2:1 sy ny 2:12. Zao no vakany teny. Genesis toko 9 ny 2:1 sy 12. Ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady nidoza, dia hitan'Andriamanitra ny tany, ka indro efa simba izy, fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tamon'ny tany. Zay. Aky tandremo tsara fa natonga an'le loza, tsy hoe Andriamanitra natonga ny loza. Fa eto ny olona kay natonga an'le loza, satria ny ten'Andriamanitra dia milaza fa simba ny tany. Simba ny tany sy hendoza. Sady zay le volazanao namana tinao. Mazava-pena ilay izy. Simba ny tany ozy izy teo anatrehan'i Jehova sady hendoza ny tany. Noho ny amin'izy, noho ny amin'ny olona. Satria dia hitan'i Jehova Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy, fa nofo rehetra samy efa nanimba ny tany. Mazava tsara mihitsy. Nofo rehetra dia samy efa nanimba ny tany. Dia jereo ny zavatra misy ety amin'izao fotoana izao tompoko. Jereo ny zavatra misy. Manahoana ny tany? Tsika miara-mahita azy. Ary marina io baiboly io. Ary marina ny zavatra voalaza. Ary amin'ny teny izy ao amin'ilay Mateo 7:20 manao hoe tahaka tamin'ny andro Noa, dia tahak'izay koa ny fiavizanak'olona. Marina io. Tena marina. Ary tena tanteraka
aminy atsipria mihitsy io tsisy mipika mihitsy anisan'izay le hoe nanen'andriamanitra no ny nanaovana ny olona satria miala tamin'ny fanarana an'andriamanitra ny olona ary nanda an'andriamanitra ny olona tsy nanenina izy no ny loza fa noho ny amin'le olona izy ny nanenina izy noho ny amin'le olona satsay de inona ny ataon'ny olona fanehony an'izay le hoe fanenena an'andriamanitra zay ny fisehoany zany nofo rehetra efa nanemba ny tany enidoza ny tany noho ny amin'ny olona satsay de zay fotsiny anjaratsika mijery zavatra misy amin'izao fotoana zao hoe inona zavatra misy amin'izao fotoana zao henidoza ve ny tany amin'izao fotoana zao simba ve ny tany amin'izao fotoana zao ka rehefa hitatsika fa tanteraka zany de marina voalazany baiboly mazava ny teny zay nentina teo a raha fintinina kely de hoe noho ny fandavan'ny olona tsy iaino ny fanan'andriamanitra tsy manapaka ambony olona zao ny fanan'andriamanitra dia manda tsy hibebaka ny olona am'izay fotoana zay a dia tanteraka le hoe manenina andriamanitra noho ny olona satria tsy niala tamin'ny faratsina tamin'ny faratsiana le olona rehefa nandahany zay antsony ny fanan'andriamanitra izay de ny fanandrina de izao hoe mba tsy hanenina noho ny amiko sy ny aminao ane andriamanitra zay fa mba ho fitahina ho antsika ny teniny a ny fanahy ny anapaka ampotsika atonga atsika ho amin'ny tena fibebahana marana de hoentina mbavaka indray ary mpanraka ny fandarantsika pasteur inasy miaraka vavatsika raha inasy any an-danitro misaotra satria tianay ianao na dia mpanota azy izahay ny tiavinao zay andriamanitra ary voalazanao zany fa tia an'izao tontolo zao ianao ka nomenao ny zanakao ilay tokana Jesosy Kristy mba tsy ho very izay fa nana fiainana mandrakizay mba tsy ho ringana izay mba tsy ho faty izay fa hanana fiainana mandrakizay tompo mahazava aminay ny teninao aoka hanapaka aty amponay mandrakariva ny fanahinao ka tsy hampanenina ny fisinay sy ny fahavelomanay dia aoka iainy anay zany isan'andro san'andro amin'ny anaran'i Jesosy amen. Makasitraka ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany a makasitraka nireo teknisianina ihany koa zay nanao ny ainy sy ho zavatra mba ho fampiainana anao izany fandarana izany ny tompo ane hitahiry ano zany ampotsika mamy fotoananao ho amin'ny manaraka indray